ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Deras fakasitrana wantopsika Allah subhanahu wa ta'ala armangatika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny mandefa salatu wassalam paminantsika Muhammad sy ireo fianakaviany, ireo mpiaradiany ary zay manaraka an'izy ireo amin'ny tsaranga hatramin'ny farany. Tsy mitsahatra antsika amin'ny fagnazavana manzil min manazil ar-ruh, izany hoe manazava ireo ambaratonga ny fana. Ary fanandalovantsika tamin'ireny fionana fanandalo reny, ambaratonga voalohany izay nambarantsika fa hoe taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambaratonga faharoa nazavaintsika fa hoe yaqinun. Ary ambaratonga fahatelo nazavaintsika fa hoe at-tawakkul ala Allah. Ary ambaratonga fahaefatra taslimu lillah. Ary nandroana antsika iroso amin'ny ambaratonga fa dimy ny izany fana izany. Fana zay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala nivady antsika mazava ho azy raha haitsika mandrindra io fana io. 90 tsy ho lazaina hoe 5 isanjatony ny zavatra zay hoe tiany zanak'olombelo tanteraina dia miankina amin'ny fanana. Miankina amin'ny toe-draharaha zay mandalo aminao anatiny. Ary nantsika manokana pino dia miankina amin'ny fifandraisany io fana io amin'le tompo zay nanamboatra ny fana io, Allah subhanahu wa ta'ala. Zay nifanta tamin'izy io. Ka raha haitsika mampifandray na mampifanaraka io fana io amin'ilay nahary zay nanamboatra io fana io, 90 isanjato na 5 isanjato ny raha mila tanterahintsika efa tanteraka amin'ny fotoana izany. Miankina amin'izay zavatra zay. Atsika zany mieritreritra fa hoe maha-olombelo atsika ary fihetsika ataotsika ny zavatra zany dia miankina amin'ny vatantsika, miankina amin'ny sainatsika. Fa manadino atsika fa hoe amin'ny ezaka zay tena ezaka mipetraka, le tena ezaka mila atao amin'ny fanahy. Rehefa io zany ezaka mipetraka dia le manaraka avao koa zany lasa maivana ary lasa mora manatanteraka azy. Sainga antsika io zany varina amin'le hoe le zavatra mandalo ivelany, zavatra azo rambesi-tanana, vatantsika ary manadino le ezaka zay tokony atao amin'ny fanahy. Farany atsika miaina ireo zavatra zay iainantsika, zay hitantsika amin'ny fiainany zanak'olombelo ankapobeny. Ambelanareo zao mampiditra fampidirana amin'io ambaratonga fa 5 ny fana io, fampidirana somary manaitaitra. Nanao fanadiadiana ireo mpanadiady fa hoe tamin'ny firenena misy amin'ny hoe 147 firenena ambony tany, amin'ny maro amin'ny olona firenena jiaby zany. Ireo firenena 147 ireo dia nahita fa hoe 30 millions. Zay tsara le chiffre. Le étude zany manambara, le fanadiadiana manambara fa 30 millions zany hoe 30 millions zanak'olombelo dia miaina anatin'ny zavatra natsoina hoe dépression. 30 millions zany tsy kely. Ary izy hoe mitombo. Dépression zany ma karakory ny tonga afan'ny dépression. Dépression io rehefa hoe efa miaina amin'ny asa loha andavanandro olo anakiraiky natsoina hoe stress. Rehefa tsy hainao zany mameny stress iny zavatra mandalo, stress iny zany mitondra mitarika anao amin'ny zavatra natsoina hoe angoisse. Angoisse iny koa zany tsy voafenao, mandeha koa zany izy iny dia lasa dépression aloha. Zay tonga avan'io dépression io.
teny amin'izareo fa 30 millions mihena anatin'izany dépression zany na humeur dépressif. Ino madika an'izany? Ary ino fototra an'izany? Fototra an'izany tsy faly izy ireo amin'ny situation iainan'izy ireo. Zay le tena, zay le fototra. Le fototra ny dépression zany k'olombelo, manino olo anankiray lasa miaina tafiditra anatin'izay dépression zay satria tsy faly izy amin'ny raha iainany. Le tsy manambady tsy faly izy amin'ilay izy tsy mahita vady. Le manambady tsy faly koa izy sitrany toza tsy manambady. Le miasa, le tsisy asa izy tsy faly izy manino za tsy mahita asa. Le miasa tsy faly koa amin'ny asa ataony. Zany hoe raha jerentsika ankapobeny zany k'olombelo miaina anatin'izay dépression zay satria tsy faly amin'ny situation zay iainany. Tsy faly izy amin'ny situation zay iainany. Amin'izany fotoana izany le olona mandalo zany dia mazava ho azy na inona karakory situation iainantsika, tsika tsy faly. Zany zavatra zany mandalo anatin'ny satria atsika tsy manana toetra na eo manzilan'ny fanahy antsoina hoe rida. Rida io ny manzilan'ny khamis. Io zany le ambaratonga fahadimy antsoina hoe rida. Anao zany mila faly. Anao mila faly amin'ny raha jiaby. Fa karakory tonga amana amin'ny raha karaha zany. Iny tsaikina antsoina hoe rida. Zay bako mila haitsika. Paminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dia nilaza amin'ny hadith anakiraiky manao hoe dhaka ta'mul iman, dhaka ta'mul iman, nanandrana ny tsirony iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Nanandrana tsirony iman olona anakiraiky zay hoe faly izy fa Allah ny tompony. Faly izy fa finoana Islam no finoanany. Islam no finoanany. Faly izy fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoe mpaminany sy iraka nalefan'i Allah. Faly. Ilaza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadith anakroa man qala 3 marrat hina yusbih wa hina yumsi رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حق على الله أن يرضيه في ذاك اليوم. نازل الرسول صلى الله عليه وسلم زينولو مفهوم رأينا يزم لا زينتيلو تينيو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملازا كوي زريفا ألون فلتين مسوان يعني فيتا فجر مرة فيتا عصر arriva intelo izany teny zany zo ny Allah, zo ambony Allah na Rasul sallallahu alaihi wasallam zany hoe zo ny Allah mampifalifaly olo iny amin'ny andro iny. Subhanallah. Efa anao ny teny inenina foana iny teny. Ilaza koa Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u an-nida zay hoe milaza rehefa izy maheno le adhan. Le tena sunna zany rehefa anao maheno adhan, anao manaraka le tenen'ny muadhin, ary sunna anakiraiky koa zay mbola tsy haitsika, maro mety misy mahay misy tsy mahay amitsika fa tsy haivina. Rehefa tonga amin'ny ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, anao mamerina anazy. Rehefa vita ashhadu anna Muhammadan rasulullah, eo zany anao manampy le teny manao hoe raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Io sunna. Aba Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u an-nida, zay milaza teny io rehefa izy maheno le adhan, indrindra am'le rehefa tonga ashhadu anna Muhammadan rasulullah io, le faharoa dia raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, io teny io غفرت له ذنوبه ففين الله فوق تعالى. Dikan'izany Allah subhanahu wa ta'ala manambara Rasul sallallahu alaihi wasallam milaza amitsika fa hoe mamerina antsika teny io mandeha tany ndraiky ambin'ny folo zany sanandro farafakely.
indimy am'le adhan dimy, 3 maraina 3 hariva iny. Zany hoe indraika ambin'ny folo antsika mamerina teny io. Mova izy io tena verina foana. Matoy izy Allah mampamerina antsika teny io, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, raditu. Indraika ambin'ny folo, io farafakely. Mazava ho azy isan'andro. Mazava ho azy misy afatra mila tongavana filohan'ny Islam amintsika. Afatra makarakory. Afatra hoe raditu billahi rabba. Faly zao amin'ny hoe Allah no tompoko. Namana ny Ibn al-Qayyim al-Jawzi hoe anao faly Allah tomponao, dikan'io anao faly am'le baiko namena Allah subhanahu wa ta'ala. Faly anao. Rehefa misy baiko ampanao ny Allah, faly anao am'le baiko ampanao ny Allah. Zay mahatonga hoe anao faly am'le Allah tomponao. Rehefa misy zavatra nandrarany Allah nanao, faly anao amin'ny zavatra nandrarany Allah nanao. Zay mahatonga anao faly, fa tsy hoe manino ma anao zany tsy faly amin'ny zaka nandrarany Allah subhanahu wa ta'ala. Zany manambarina mbola tsy faly amin'ny tomponao. Bako le fahatelo, faly anao amin'ny lahatra zay nilariny Allah amin'ny fiainanao. Iny anao manambara fa hoe anao faly amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba, tsy vitan'ny teny naboakanao gare foana, fa anao mila faly amin'ireny zavatra reny. Itoy zany Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah izy vola mana hoe raditu billahi rabba, faly anao hoe Allah tomponao. Faly anao radita bi uluhiyatihi, anao faly manompo any Allah, manokana azy amin'ny fanompona. Zany mitokanao Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanompona, li tawhidullah, li uluhiyatillah, hoe izy foana tompo inao. Faly anao amin'izany. Faly mihitsy anao fa hoe Allah tokana foana ary tsisy zavatra tambatra anao amin'ny Allah amin'ny fanompona azy. Faly anao amin'ny rububiyatillah, zany faly anao amin'ny tadbir, zany hoe fandrindrany Allah toendrara azy mandana ambony tany eto amin'ny tontolo iainana. Faly anao. Fa tsy hoe manino ma orohoro-tany ary, manino ma ady amin'ny tanàna karaty, manino ma famonona silamo, manino ma faly anao amin'ny fandrindrany Allah toendrara azy mandana. Faly anao. Zay le dikany hoe anao faly amin'ny Allah marina, hoe faly hoe izy tomponao. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina, ary faly anao fa hoe islam no finonanao. Satria inna dina inda Allahi al-islam. Ao anatrany Allah tsisy finoana ekeny. Le finoana ekeny Allah dia finoana islam. Finoana zay manetry tena ao anatrany Allah subhanahu wa ta'ala. Anao mila faly. Hoe ny anty misy finoana maro ambony tany, fa anao faly am'le finoana zay namena Allah subhanahu wa ta'ala, le islam. Mila matsapa zay faliana zany, anao mila faly sanamy. Zay mahatonga Allah subhanahu wa ta'ala vola wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Zay ndolo nitady finoana hafa ankoatra finoana islam tsy ekena ina bar Allah subhanahu wa ta'ala. Kana mila faly anao fa ty le finoana ny ekeny Allah, ary anao miaina anatin'izany finoana izany. Faly anao satria anao pino nambarana Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, midiranao anatin'ny finoana islam, fidirana tanteraka. Le afaly anao hoe finoananao finoana islam, anao zany tsy misy hoe misy place mampisilamo anao, misy place tsy mampisilamo anao. Anao silamo amin'ny situation jiaby. Zay mahatonga anao faly am'le finoananao islam. Anao tsy matahotra, anao tsy menatra mitondra finoananao zany. Miaina finoananao zany. Manambaribary finoananao zany. Mazava ho azy tsy andeha ataonao fivazavazana finoana hafa manambara finoananao, antsika zay fomba anatin'ny finoana. Fa kosa anao faly miaina. Anao mila miaina am'ireo fomba anatin'ny finoana islam. Faly anao am'izay finoana zay. Dikan'io faly anao miaina le islam tanteraka, fa tsy hoe ampany islam na islam fanaraka amin'ny sitraponao, na islam fanaraka amin'ny situation ilainao azy,
Parce que l'islam, les lalangan islam tsy mifanaraka am'le sitraponao, ndraiky intérêt-nao, ndraiky voninahitranao, mbelo atseniky. Dikanao mbola tsy faly am'le finoana. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Faly anao fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam io no mpaminany siraka andalefan'Allah aminanao. Faly anao. الرسول صلى الله عليه وسلم تمني حديثنا كريكم لازم أنا لا يؤمن أحدكم تبينوا ركم رزن سامبل فينون ركم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سام فينون ركم نريورة شوي زوتي تين منديلة ريمنديني منديلة روزانكني منديلة زانكل بالجب. Atanao tompo. Atatenanao. Zany izy koa tsika zany mbola misy fitiavan-tenantsika mihoatra ny Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mbola tsy mazava aminantsika ary mbola tsy tafiditra aminantsika wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Karakory izatsika hoe Rasul sallallahu alaihi wasallam tiatsika mihoatra ny tenantsika. والله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تبينوا بر الله سبحانه وتعالى اللهم فانتم كين فانتم تمبنون اللهم فانتم تمبنون بر الله تمبنون محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فانتم تمبنون زين تمب الله فانتم منين تبين بر الله ولا نكريك تسمن رينا محمد من ديم صار تويندارا زمندان فينا دو أنا نكتيم سرمندان فينا نقول حفل راحفة لا لعنة حفة زكافة دي صارنا فتشوي لنديس محمد صلى الله عليه وسلم ذلك كن ثم لا يجد في صدورهم حرج مما قضيت أفيوري فمس زافتان تابكناو روتسي مبوي مس زافتا مبسالة سالة نديو أنا تلفون ليو ويسلم تسليما الريوزان معنيكي ديريكت فتسوي داسينك فبولت سيزيو بولت سيفانارا كمراتي بوكايو ساتي بولت تنور زاتيزان بولا همور فولت سينك فا لازم ميتم لفو ميديرن أمانا ركا كوزام جيركو كالاكو رفالول واني ويسلم تسليما لفنا ما رسول صلى الله عليه وسلم تيجي بلا إكينا فتشوينو من دي ننتي من دي mana bara ma pamitra rana ba Rasul sallallahu alaihi wasallam simiti izy Rasul sallallahu alaihi wasallam milatiatsika Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu muhaddithu da izna nata Rasul sallallahu alaihi wasallam izin vula tamni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana utiyuk ya Rasulullah mandilat raymandinku mandilat zanako mandilat uljab fadis mandilat dinako Umar ibn al-Khattab intin marna أنا تيوك منديل تراي مندين كو منديل تزانا كو منديل تراي والجابفة بس منديل تدينك كوزا الله الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر بولت ستونغنا أنا بولت سنتاتنا وزانيرا للدرجة الإيمان دي أمبرتونغ الإيمان أنا بولت سنتاتنا وللرضا وبمحمد صلى الله عليه وسلم عليه رسوله وينو فعل ويزو إيرا كنك فمن دليفن الله بولت سين تحتنا أي منزلة تاني منزلة لي بولت سين تحتنا دي كنيونا بولت سين تحتنا منزلة الرضا قبل الإيمان عمر بن الخطاب لانديزي متلولتو نيبودي يا رسول الله الآن زوتي زون تيانو منديلة ريماندين كو زانا كو الجاب المنديلة دينكو بار الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر زوي زنو فتونغم لي زيونو فتونغم لي مبارتونغ لريسات كتي الرضا رضا أنا فعل فمحمد صلى الله عليه وسلم طمنا عندك لكن لي فن الله سبحانه وتعالى أولين الله تسام بنزان محمد صلى الله عليه وسلم أنتني عمر بن الخطاب يا عمر
anao teny vola teny karaha zany bakona nandeha bakona nipody ino moa tonga tamin'ny eritreritranao mba ambarazahay koa nipody anao izy ka tanana vola hoe izy hoe ty zaho mba manambaranao fa zaho tena mandilitra tenako ino raha nandalo tamin'ny sainanao bara Umar ibn Khattab zaho nandeha iny zaho tonga eritreritra hoe ny anty izy koa tsy olo ty zany Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaho mbo niaina tanatin'ny abadoana niainako ndraiky raha jiaby ndraiky zaho mbo tsy nahazo fahitsina tsy nahita finoana ny islamo ary tsy nafantatra le tompo raha tsy boka aminanazy Muhammad sallallahu alaihi wasallam kareko atsika jiaby tsika ny anty mbo tsy nahay niaina le finoana zay iainantsika ty nahay le tompo haitsika ty raha tsy hoe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam avy eo zaho ohatra faharoany eteretrako dikan'io zaho tsy nahazo fahitsina ambony donia ty ary zaho mety nandeha tanatin'ny afobe mandrakizay izy koa tsy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bako andron'ny qiyama olo tavandraiko mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mandilitra tenako amin'ny shafa'any rasulillah sallallahu alaihi wasallam dikan'io zaho nandinika hoe ino ma tokony itiavako tenako mandilatra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndraiky raha ilaiko azy amin'ny dunia be ary raha ilaiko azy amin'ny akhira be mandilatra zaho nanapa-kevitra fa hoe izy tiako mandilatra tenako nambarana Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu zay le dikany hoe raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zay matonga rasul sallallahu alaihi wasallam dhaka ta'mu al-iman wa vinanao matsapa le tsirony iman rehefa manao miaina izy reny rehefa anao miaina izy reny nantanindreo Yahya ibn Mu'adh nantanindreo radiyallahu anhu كيف تعيش مقامة الرضا أي مقامات الرضا كركورا نوم ينا لمقامات الرضا نبار ابن القيم الجوزي نفنولا نرو علماء مكاس كان يريد أيو يزيوما مقامات سيزيو حالات إما دي كان مقامات لك حالات مقامات زانوي راح تاونو نوم يزكا يتوغافنو منيني درجين إنا مرتبين حالات أنوم ينا فنميزا يزبكم من الله نزل فمينا الرضا ستيزو فنميزا بكم من الله سبحانه وتعالى يسو علماء فولو يزو فنميزا أنا فعل أنا فعل سيتياسيون أنا فعل راح جابرو يسو فولا يزيو مقامات زانوي يزيو كسبي زانوي نبي لما نويزك تقام ناز نبار الإمام ابن القيم الجوزي مش نكر طائفة العلماء ننام بتشاني زانو فولا أنا نبي لما نويزك تسنك تقام نيو مقامي وزانوي نبي لما متكيزك تقام نيو مقام الرضا زانوي تقام نيو مرتونغ الرضا زي والله فعلمناه اللي أفعلين الله منناه متارك اللي فنميزن لحالات الرضا زي فنميزن بكم من الله سبحانه وتعالى أنا ميهنا فأنا من أفعلين أمر حجاب زي ما ندارو بفتنا إذا ديكن يوم رفنانتانينا يحيى بن معاذ كراكورنا فيناو نتاتشا تونغا أمني مرتونغا نسوناوي مقام الرضا مقامات الرضا كراكورنا تونغا مني نبارن يحيى بن معاذ زريتسك نبارن نتوغا فوكم نيو رفازون نبارن في فندايسا كندك تومب الله ديتاك نريتو يا رب إن أعطيتني قبلت رفانونا نمينكي زريتسك اسمنا زارو يا الله إن تومب الله إسكونون من ميزو إيكيك لفن ميزانا بكمنا وإن منعتني رضيت الريفانو زين تشننمي زو فعل ريفانو منمي كيكو ريفانو تشمنمي زو فعل تيكا تشكازم تشابات تشكم جيرو تشكا ايزا ريفاتشكازم محازو ليرات ديفتشكا يتشكا فو فعل تشي ريفاتشكا ايز ريفاتشازو فو فعل يلي مقامات الرضا أنا ممكن فتشكزان mahazin كفعل رينا تشي mahazini فعل أنا ساتفعل مين اللي كباريت يدو كبار إن منعتني رضيت بقول فتيل إن تركتني عبدت رفزون ما تصحب فوي كازون بيلانو يا الله
karaha za lasa lavitra anao. Tsika manko tsika olombelo misy andro mahatsapa karaha zany koa, tsika miaina hoe karaha karaha lavitra nanary. Rehefa anao mahatsapa zany, abadto, ampitombosko le fanomponao zay fotoana zay namarany aminao. Le farany namarany wa in da'awtani ajabt. Rehefa zaho antsonao, zaho mamaly. Rehefa zaho antsonao, zaho mamaly. Karaha io nambarany Yahya ibn Mu'adh, zaho miaina le maqamat ar-rida. Tsika miaina azy karakory. Misy raha raiky zany hitantsika amin'ny le afaliana, mila iainantsika, fandray be amin'ny zavatra nantsona hoe al-qadar, lahatra. Raha io zany mazava aminantsika, lahatra io mety mora amintsika miaina le maqamat ar-rida. Matoa zany olo mbola tsy miaina faly zany amin'ny situation mavona azy, tsy mazava aminanazy lahatra io. Tsy mazava aminanazy. Allah subhanahu wa ta'ala alefina l'islam mampirisika antsika isaky juma mamaky suratul kahf. Tsy zay? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara suratul kahf yawm al-jum'ah, zay mamaky suratul kahf ala al-jum'ah, adaa lahu min an-nuri ma bayna al-jum'atayn. Misy azavana tonga aminazy jusqu'à juma raiky. Ino mazavana? Azavana io le tantara napetraka Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny surat. Ndraiky ireo aya jiaby mazava ho azy, sura jiaby misy. De isaky ny juma tsika zany misy tantara raiky vakitsika rehefa mamaky suratul kahf tsika, tantara raiky apodipodiny Allah subhanahu wa ta'ala. Isaky ny juma mipody amitsika tantara ny Musa ndraiky Khidr alayhi salam. Khidr ndraiky Musa alayhi salam. Tonga de fa resiko ampony tantara zany le raha mba ahizatsika hoe ino mila avokatsika amin'izy. Musa ndraiky Khidr alayhi salam niaraka nandeha ireo. Musa andeha hianatra amin'ny Khidr. Ny Musa mpaminany, kalimullah, resaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaminany ny Bani Israel. Musa alayhi salam, ulul azmi min ar-rusul. Izy mbola mila mianatra. Izy mbola mila mianatra. Lasa reo. Rehefa reo nandeha, nangataka reo amin'ny sambo anakiraiky niran-tsaka. Hoe zay ty mba mila mitsaka andesinareo. Andesiny olo reo. Tanatin'ny sambo tao, Khidr, lavalavainy, lokolokainy sambo iny. Musa, tena anaty io karakory loatra. Reto olo nanampy atsika, hitsaka. Mitondra atsika, sambo ndro ndraiky lokolokainy. Khidr magnina foana. Nandeha koa reo tonga tamin'ny tanàna raiky, miditra. Ahita zaza izy, nangaleny zaza iny, nivonony. Mana Musa ty karakory. Tsy mananina anao zaza ty, taiza ty voninao karaha io aza, fa famonoana. Nandeha koa reo tonga amin'ny tanàna hafa koa. Reo tsy namindray, le olo amin'ny tanàna tsy nandrainandreo, tsy nampivahindreo, tsy nikarakaran-dreo, tsy nampiantrandreo, tsy nampisakafondreo. Izy amizay nahita fa andao tsika nambarany rimba, misy rimba zay nilan'ny daboka, atsangatsika ndraiky rimba io, amafisitsika. Lasa reo nanao maçon teo izy ndraiky Musa alayhi salam, nanamafy amin'ny rimba iny. Musa magaga reto, bako tsy nangalenao karama raha zany nambara Musa alayhi salam. Atsika fa tsy nameno, fa tsy reo olo, tsy nampivay, tsy zany hoe tsy nikarakara atsika, tsy nampisakafo atsika, tsy nampiantrano atsika manino, atsika ndraiky manamboatra raha andreo. Namolo karakory. Teny raiky nabokany isaky ny événement mandalo, Khidr tampaminany Musa alayhi salam. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Anao mbo tsy afaka manana faharetana agnaraka aminay. Fototrany le rida, fototrany hazahoatsika le afaliana, zany hoe anao faly amin'ny situation zay mandalo, amataranao le zavatra ambatika le situation. Ary fototrany izy io as-sabr. Le tsy fananatsika faharetana io matonga fa hoe atsika io zany tsy mahay raha mandalo ambatika le raha hitatsika maso ary raha mandalo amintsika.
Isaky ny situation mpandaloviny Allah aminantsika, le hitantsika maso, le iainantsika, misy raha ambadika anazy, misy fahendregnana Allah ambadika anazy. Fa nontsika tsy manana sabrun, faharetana, tsy hitantsika le raha. Tsy hitantsika izy. Khidr am'izay nanazava ta Musa alayhi salam. Amma as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr. Iny sambo ny hitanao iny, ny lavaiko iny, lokaiko iny. Izy inona ny ireo olona zay hoe mitady rizikindreo, olona miaina, mampalahelo, manao ezaka. Ka alohalohany misy mpanjaka anakiraiky nabarany Khidr. Sambo tsaratsara izy koa hitany, alainy ndraiky ravainy. Lokolokaiko am'izay izy ty, amin'io izy rehefa hitany, jereny ty fa sambo fa lokaloka ndraiky fa simba, ambelany nandeha le raha. Dikan'io, jerentsika fa eto, Musa alayhi salam mahita fa hoe mandavaka sambo, kan'io zany ratsy. Mandavaka sambon'olona nampy anao. Io le hita maso, io le iainana. Fa ambadika anazy, fiarovagna izy io tsy mba hoe angalainy mpanjaka, raha mbo tsy hita, raha hitany tsara sambo iny, raha tsisy lavalavaka, mbo angalainy. Zany hoe raha tsy nilavainy, sambo io misy ndo lasa. Nanavitra izy sa tsy nanavitra? Nanampy izy sa tsy nanampy? Nanampy izy. Fa le hita teo hoe karaha izy, manapotika. Io le qadar. Le latra mpandaloviny Allah aminantsika karaha zany. Le hitatsika maso ndraiky le raha mandala amin'ny fotoana iny, mampieritreritra, mamparary. Fa raha manana sabra atsika, manana faharetana atsika, asehony Allah ambadika an'izy. Tsisy latra mpandaloviny Allah aminantsika hoe tsy misy hatsaragna ambadika anazy. Le tsy fahitatsika azy, ary nontsika tsy manana toetra nantsona hoe sabrun, le faharetana, tsy hitatsika zany le haqiqa, zany le fahamarinana izy io. Efa tsy hitatsika am'izay le fahamarinana izy io, mazava ho azy, tsy falitsika am'le situation. Tsy falitsika am'le situation. Zay ny mahatonga atsika tsy tonga am'le oambaratonga io, atsika tsy faly amin'ny situation le hoe tsy mety tonga aminantsika. Le tsy mety aminantsika zany. Nefa n'iny tsy mety iny misy. Izy iny mety, fa le mety nazy iny mila tadiavina. Zany hoe mila, anao zany mila manana toetra, mila manana sabr, hafahanao zany mba hoe, zany hoe ino ma le sabr? Anao zany mila maneky, anao mila faly amin'izay ampandalovina Allah subhanahu wa ta'ala. Ampanetena Allah subhanahu wa ta'ala anao amin'izay fotoana zany. Ino le ambadika an'izy iny ka izy ty karaha ty. Ka izy ty zany karaha ty. Ewa. Ka izy ty karaha ty. Naam. Le ty karaha ty. Le zaza zay nivonono, nabarana Khidr tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam, le tsaiky nivonoko nabarana. Iny tsaiky iny, mbola tsy nampitoana. Fa izy iny, tsaiky zay ho lasa ratsy, ary amparary an'ireo ray aman-dreny, ampijaly an'ireo ray aman-dreny. Ka nivonoko izy, amin'io izy tsy mba tonga am'izay satria mbola baligh izy, mbola tsy tonga amin'ny taona. Dikan'io ghayr mukallaf, de raisiny Allah subhanahu wa ta'ala, tsaiky io koa voaro, tsy tonga am'izay. Ary ray aman-dreny koa voarina Allah subhanahu wa ta'ala, ary namenina Allah subhanahu wa ta'ala zanakafa reo lasa soaly. Satria nono le ray aman-dreny olo tsara, de nivonona zany tsaiky ty, mba tsy ahitagniny izy reo le jaly noho ny hatsaragna ny aindreo, nataondreo ray aman-dreny. Misy andro zany anao mety mahita hoe zanakanao mbola kely lasa. Misy ray aman-dreny mety aminazy hoe nendanary tsy mba zay no nangalainao fa tsaiky ty. Tsaiky ty mbola tsy nahita fiainana, tsaiky ty mbo kely, tsaiky ty raha karaha zany zay fa nahita fiainana tsy mbo zao. Allah subhanahu wa ta'ala izy manana fahendregnana. Allah subhanahu wa ta'ala manana
hikmanazy ambadika ny raha ampadalovina aminantsika. Nandeha koa reo taloha tany, le nambarany Khidra tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam, le rimba nampiakaritsika igny, izy ireny nanjazaka amboty anankiroa, zay ray aman-dreniny izy ireo olona tsara. Ary tanatin'ny rimba iny nisy soratra mahakasika an'le arena nambelan'ny ray aman-dreny reo amin'io zaza. Raha nipotika rimba iny, hainao fa olo tamin'ny tanana reo olo tsy tsara. Reny mbo nandray iny ary tsy haiko reto mbo tsy nahazo le anjara reo. Namboariko izy iny, namboaritsika izy iny mba mipetraka amin'io rehefa be any tsy haiko reny, vondaboka izy, hitandreo amizay le raha, ary afaka ampiasaindreo le arena nambelan'ny ray aman-dreny an'izy ireo amin'ny rehefa be any am'izany fotoana izany. Tsy ararotin'reto olo reto satria rehefa be amin'ny fotoana io. Dikan'izany tantara io isan-kerinandro mipody amitsika, manambara fa hoe isaky ny situation ampandaloviny Allah misy famarinana izy io ambadika anazy, misy fahendrenana ampandaloviny Allah azy, fa misy atsarana foana ambadika anazy. Tsisy situation mandalo aminantsika ampandaloviny Allah afa hoe manino misy atsarana ambadika an'izy io. Fa noho ny tsy haitsika miaina am'le manzilat rida, le ambaratonga io fanahana antsoina hoe rida, le ambaratonga fadimy io, noho tsika tsy miaina amin'izy io, ino zavatra mandalo? Tsy faly atsika. Rehefa tsy faly atsika de tsy hitatsika le fahamarinana afaran'izy io. Tsy hitatsika le fahamarinana napetraka ny Allah farany ireo situation ampandalovina Allah subhanahu wa ta'ala aminantsika am'izay fotoana izany. Fa wallahi wa rabbil Kaaba, tsisy situation ampandaloviny Allah amitsika, tsisy situation ampandaloviny Allah subhanahu wa ta'ala amitsika afa-tsy hoe misy atsarana ambadika an'izy io. Zay le rida, zay le rida. Satria Allah subhanahu wa ta'ala mila atsarana foana nantsika fe tsy mila ratsina. Fa atsika tompony nanapa-kevitra mila mampitra ratsiana eo aminantsika, fa Allah kosa tsy mila an'izany. Anao mety milaza am'izay fotoana izay, ostady marina teninao zany, fa karakory am'izay anao faly amin'ny situation mavesatra mandalo aminanao. Efako le fanontaniana eo, zanakanao maty, anao vola hoe anao mila faly am'izany. Karakory afahanao mifaly zanakanao maty, anao faly am'izany? Anao nahazo aretina grave, anao milaza anao mila faly, karakory zao faly ndraiky zao ndratrany karaha zany? Zaho miaina situation sarotra, mavesatra, samy fara-piainana, fahasairana, ndraiky zao mila karakory zao faly amin'izany? Io le kabary, anao milaza hoe manzilatu rida, fa anao karakory mety faly amin'ny raha karaha zany? Ndraiky le raha mamparary, ndraiky le raha mampiasa loha, le raha mampangotsoko, anao vola anao mila faly amin'ny raha karaha zany? Io le kabary, io le resaka. Karakory afahantsika mahay an'izany? Mazava ho azy, valiteniny izany fanontaniana zany jerentsika amin'ny fiainantsika manaraka inshallah. Karakory anao miaina situation zay hitanao hoe situation drany ndraiky anao mila faly amin'ny raha karaha zany? Karakory afahantsika faly amin'ny raha karaha? Satria le rida mila hita taratra. Karakory izy hita taratra? Ino ro famantarana aizantsika hoe anao faly marina? Mo hoe faly dikan'izany hoe maty zanako akory, o zany fety satria zao maty zanako, zay mila faly agny mila ampisaiko. Mo ve dikan'izany very asa zao, perte zao volanakay jiaby zao amin'ny asa nataoko tsisy raha nazoko, za mila ravoravo mifety ndraiky satria zao io ndro mila ambarany resaka ty sa karakory?
Ska vou kuandinka. Na mila faly am situation jiaby. Move am raha mandalo, amparely fonao, ampangotsika anao, mampitomany anao, na mila faly. Faly karakory. Zany no izantsika valina inshallah ro jerentsika am fiarantsika manaraka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ingany Allah subhanahu wa ta'ala manome zao tsika jiaby tawfik. Mba mahazo an'iny teniny, mba mahazo an'iny toetra iny ary mba mahazo iny manzila zay napetraka Allah subhanahu wa ta'ala manzilatur ridha. Ary am fiaina manaraka inshallah azavaitsika hoe ino antony, ino amataratsika hoe tsika hoe miaina anatin'ny ridha. Ary ino ezaka zay tokony apetraka atsika amizay amaly, zany hoe ezaka zay andesitsika zany am fiainana, asa andeha ataotsika, rezaka andeha ataotsika mba ahafahantsika mahazo an'iny maqamatur ridha zany manzilatur ridha. Satria raha tratratsika io, iny zavatra mandalo, io la clé ny fahasambarana. Miala depression-nao jiaby ambony dunia ty izy koa anao miaina an'izany. Fa izy koa tsika mbola tsy miaina an'io, zafady, atsika mbola mety tafiditra anatin'ireny 30 millions tenitsika taloha teo anatin'ny depression ary mitombo, mety zao ndraiky anao amaray anatin'izay koa. Angavalantsika satria mitombo izy io. Tsy zao ndela zany fa reo mpanadiady azy, mitombo izy io. Ary zao ndraiky anao mety tafiditra anisany raha ohatra ka tsika tsy miaina izany manzilatur ridha. Ka mila haitsika tsainy voalohany famantarana hoe za ty miaina am'izany sa tsy miaina, bakao izy koa za tsy miaina am'izany. Ino ezaka tokony ataoko mba afaka miaina am'izay manzilatur ridha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa jazakumullahu khairan istima'ikum. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا